Salama dole. Iresaka fohifohy zany a makasika ny resabe momba ny fanapotehana ny Colisée ao amin'ny rova Manjakamiadana. Voalohany indrindra ary tena zava-dehibe tokony raisitsika amin'ity resako ty ny olana migasy ary tsy ampandroso azy mandrakizay de ny olona tsy zava-patana makasika ny vakoka, makasika ny patrimoine culturel, ny identité sy ny retraretra no mitatatata fatana. Ary makakana fa misy olona ambony ministre, misy pejy betsaka followers ao anatin'izany dokotera isan'andro izy mitatatata mikasika an'izy nefa tsy zava-patany dokotera mikasika an'le ina moa zany resaka identité culturelle ohatry zany. De ny akapetsahany gasy zany de miteniteny fatany amin'ny zavatra tsy hainy. Raha za manokana tsy haiko, tsy fantatro ny fandehany ny vakoka sy ny retraretra fa fantatro fotsiny ny importance an'io. Fantatro fotsiny fa misy olona mahay an'io zavatra io matoy io nampidirina fitsarana, matoy nanapaka ny fitsarana hoe raha vao io rovo io. Zay zavatra fantatro. Fantatro koa ny importance ny patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Fantatro ny importance an'izany. Ka matoa ny vakoka misy organisation internationale miandraikitra azy, mireconnaître azy, mikojakoja azy de important be zany vakoka zany ribado isany. Fa ny problème ny gasy bado miditra amin'ny zavatra tsy hainy. Zay le izy. Za tsy aritanareo mihitsy zany resaka mécanique automobile satria tsy haiko ny mécanique automobile. Tsy resaka an'izany teto. Rehefa zavatra tsy hay de ajanony. Za koa tsy miresaka football mihitsy teto satria zavatra tsy haiko. Nandre mandeha. Fa raha mozika no resahana de haiko ny mozika de zay no mahatonga anahy mitatatata mikasika mozika. Ka ny problème any gasy izy bado be fa idirany zavatra tsy fantany. De tsisy zavatra mba takany amin'io zany de iza zany ny andovola ny andravana an'io zany. Io efa vita eo mba rehefa ino moa zany inareo tsy nanoa de sasa mba manao ndray de maninona andravana ndray zavatra atao sasa. Zay hoe le abadona. Zay mba takany hoe efa vita eo ko maninona raha janony eo. Zay ray. De hoe oravana io de ino ny antandravana an'io nareo de ny andrava iny no tsainareo fa tsy mba mieritreritra hoe efa namboariny io le efa vita eo. Zay mba takany. Fa tsy takany mihitsy ny enjeu culturel sy ny ina moa zany retombée économique an'io raha reconnu par le ina moa zany comme patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. De resako amizay resaka UNESCO. Tamin'ny 2020 zareo efa niteny ny UNESCO. Be de be angamba tsy voafantatra an'izany UNESCO zany. UNESCO de fikambanana iraisam-pirenena mikarakara domaine isan-karazany. Fa ny resako eto de makasika ny vakoka. De ny UNESCO fikambanana iraisam-pirenena mikajy ny vakoka eran-tany. Ka raha misy zany vakoka eran-tany, patrimoine culturel ka ekeniny isa moa UNESCO de ny avantage amin'ny zavatra zay de tsy haiko ahoana ny fomanjavana zany fa mankaleo be tsy ho azony olona koa le izy. Fa zao nametraka isa moa UNESCO tamin'ny 2020 hoe aza sinany zany Colisée zany io fa simba le ino vakoka mamalagasy. Simba le vakoka ary raha ohatra sinareo fatifatina béton sy Colisée io ny eo amin'ny rova Manjakamiadana de tsy ho reconnu mihitsy io en tant que patrimoine culturel. Zay efa napetrana. Fa ny olona bado ohatrany Andry Rajoelina, olona tsisy fotony ohatrany Andry Rajoelina, olona tsy manana PPC ohatrany Andry Rajoelina, de izy mandidy manapaka hitany tany amin'ny ino moa zany bokina Astérix angamba ny Colisée io sendra mba hitany nafinafinaritra azy fotsiny. Zay ny problème. Ny président fiditsika olona bado, olona tsisy fotony, olona bandy pianona ary Besaretaria
dia ny olana dia ny ministra ny manam-pahaizany sy rehetrarehetra samy miaramila manaiky ny olona manaonao foana ohatry ny andro olona tsisy fotony. Tsy haiko mety nandalo tany Roma angamba izy dia nahita Colisée dia nafinafinaritra azy fotsiny dia atao. Dia tsisy sa na ny ray manakana, tsisy sa. Fa mety gadraina angambany. Maninona moa no gadraina na mitabataba mikasika an'io? Satria le mpitsara manana doctorat, manana agrégation sy ny miaramila généraux manaiky ny olona tsy manana BPC ohatra ny andro rajoelona. Dia natao le izy. Dia fa natao le izy dia tsy reconnu comme patrimoine culturel international de l'UNESCO. Dia io zany nareo zany miresaka hoe ka volan'iza no raha ino moa zany atsa raha cyclone raha ny trabona ko vola tokony ividianana vary andravana an'io. Satria tsy takamibady hoe raha reconnu en tant que patrimoine culturel mondial de l'UNESCO io dia be dia be ribady io sany vola miraraka amin'izay zavatra zay. Satria ino moa zany rehefa reconnu par l'UNESCO io dia manana visibilité internationale. Misy ny olona anao tourisme culturel izy dia mijery ny boky hoe iza daholo ny patrimoine international de l'UNESCO. Dia ohatrany hoe mijery izy ohatra hoe Taj Mahal, mijery izy ohatrany hoe Corcovado, mijery izy ohatrany hoe tsy haiko inona daholo ny art culinaire, be dia be ny patrimoine fa tsy vita tanisa eto. Dia rehefa misoratra amin'ny UNESCO io dia fantatra eran'izao tontolo zao Madagasikara manana visibilité mba manana ny maizy azy, mba manana ny identité. Fa ny fananganana io Colisée io dia ny kian'ny UNESCO ny lazainy fa perte, destruction de l'authenticité et de l'intégrité du patrimoine. Perte, destruction de l'authenticité, intégrité. Dia misy ara moa zany ny olona mafantatra mikasika ny culture milaza hoe génocide culturel io. Zay ny resahan'ny olona eran'izao tontolo zao makasika an'io zavatra io. Dia zavatra tiako tenenina dia hoe raha ohatra ka andravana io, ohatrina mandravana io firy miliara, dia nefa firy miliara ny vola miditra économiquement reconnu io. Satria ho avy daholo ny touriste eran'izao tontolo zao. Sady zay koa ny maizy ny tena, ny fierté sy ny patrimoine tsy voavidy vola zany. Tsy voavidy vola. Nareo angamba zany raha hitondrana tableau ny izy Picasso na Monet na Van Gogh omena nareo tsy sarinareo an'iny ataonareo kitay iny satria nareo bato. Fa raha tableau fotsiny any ataontsika hoe Van Gogh amina million de dollars ny valeur ny tableau anankiray soasoatany fotsiny. Ka ahoana moa nanomezanao vola ny kisoa, tsy fatany kisoa koa ny valeurany. Dia ohatry zany any io manana valeur be zany patrimoine culturel zany, zany vakoka zany manana valeur be. Fa tsy takatry sainy bado zany, anakapatsahany gasa dia bado. Raha mahafantatra izao tontolo zao mba manana maizy azy, ohatra hoe ny aloalo tena any Madagasikara, ina moa zany za Madagasikara zay ke mba misy zavatra mba azo raisina ihany. Fa tsy dia fantrana tsy ina moa zany tsy fisiny rano sy ny électricité sy ny ady la politika foana afatara Madagasikara. Mba fantatra olo mba manana maizy azy, mba manana identité, mba manana patrimoine. Anakely izy fa tsy takanareo zany. Fa roa maraka an'izay io Colisée dia marky ny tandrametaka amikasy. Zany hoe olona anankiray tsy manana BPC, olona tsisy fotony, olona totakely ohatra ny andro rajoelona dia afaka mideside fotsiny mamoaka volam-panjakana. Un président zany manana ino moa zany pouvoir suprême, afaka mamoaka vola ny banque centrale, afaka manao protéger ino moa zany projet. Fomaraina izy mbola tsy tafita, mbola tsy misafo akory izy, mbola tsy misotro kafe akory izy, mbola tsy tafiditra akory ny kilotiny dia miteny izy anamboara Colisée eto. Dia mikorapaka dolidolidolidolo ny ministère, korapaka dolidolidolo ny banque centrale, mikorapaka dolidolidolo rehetrarehetra, latsatainy miaramila satria miteny président anamboatra an'izao. Zay zavatra tena hitako azo tsoahana amin'io. Profo ny président manana ino zany pouvoir suprême, afaka mandidy n'importe quoi ny président ny amitsika, afaka manaonao fahatany zay tiany atao. Zay io profon'io zavatra io.
ka zavatra hoe tokony mba esetiny gasy hoe ahoana mo nda afahany any rajoela namboatra fotsiny zavatra ohatran'io. Misy ny mystèran'ny zavakanto, misy mystèran'ny kolotsaina, misy ny mystèran'izao, ary misy ny mystèran'ny vola. Ary misy ny ino moa zany député manapaka ny teti-bolam-panjakana. Fa zany hoe ny teti-bolam-panjakana tapaky ny député any zany na ny budget de fonctionnement zany tsisy dikany fa rehefa manapa-kevitra fotsiny ny président bado tsisy fotony de atao io zavatra io. De am'izao izy bo hoe maninona de aveo de mitendre sasany hoe nareo andrina rehefa nareo mitaky ny zavatra io de nareo mandoa vola. Ahoana moa nandoa vola? Ahoana nandoa vola mikasika an'io? Eritrereto zany ohatra ty andafy aty raha manana trano zany, manana trano riana ohatra zao. De rehefa ohatra ka mba lafo le trano riana de manana vue sur le lac, ohatra manana vue sur le lac na vue sur le paysage. Zay ny valeur an'le trano. Ka rehefa misy olona hafa manangana trano eo aloha io de takona le vue, de takona le lac de miena ny valeur an'le trano. De rehefa miena ny valeur an'le trano de mitory amin'ny tribunal hoe tsy mety io zavatra io satria mampena ny valeur an'le trano satria io vue sur le lac sy vue sur montagne sy vue sur la nature io izay ny valeur an'io zavatra io. Rehefa mitory amin'ny tribunal de miteny tribunal tokony arodana le olona nangana trano io alohanareo tokony arodana io. De anjarako ve tokony andoha vola amin'ny farodana an'izy? Anjarako sa le olona namboatra an'izy amin'ny tsara-dalàna namboatra trano amin'ny tsara-dalàna tsy nangataka ny viko, tsy nangataka autorisation fa nanangana fotsiny le olona. De anjarako tokony andoha vola androdana le trano sa anjaran'le olona nanangana an'izy amin'ny tsirariny. Zay tokony ampidiranao anaty sainareo. Fa tsy hoe nareo andrina mangataka ny andro an-dalana io ka de avoara volanareo manaova kotikota nga fotiny andrina raha ohatra ka iany rajoela nanao ny zavatra io. Fa rehefa fotiny fanjakana malagasy nanaiky ny andro rajoela nanao io fatifatin'ny zavatra io i béton be io de anjara fanjakana malagasy miregle an'izany. Décision tribunal io. Zay le izy. Fa rehefa zavatra tsy hay ry dokotera, rehefa zavatra tsy hay ry zareo makasika n'izany vakoka zany misy olona nanao fianarana ambony mikasika an'izany misy olona mana fahalana ambony mikasika ny ina moa zany valeur culturelle de amba aleo reny olo reny no hijery akaiky an'izy. De misy olona nanao fianarana ambony kosa mikasika ny lalàna ka matoizy nanapa-kevitra tokony anapotehana an'io de ajao lalàna, ajao ny fahaizan'ireny olo reny fa inao tsy zavatra fantatrao akory no mitabataba amin'izy. Zay le izy anatra ho antsika gasy voalohany tsy amelan'ny président anao zay zay patany. Ny président bado tsy fidy président tsy mana BBC anatra ho antsika io. De faharoa manaraka an'izany anatra ho antsika mba zavatra mba hay no resahana fa tsy zavatra tsy samy domaine anao mihitsy. Zay.